olona ray na roa ao informateur ny ahafahany mifehy ny système iny tsy ahafahana manao zavatra be loatra fa zay minima nohitra ny tombotsoany zareo de tonga de efa fantatra hoe na voampozina na migadra na maty na lazaina fahadala de idinany amin'ny asile de fou zany hoe lazaina fahadala na olona salama zao zany ne zatra nisy nisy taona colonel Charles lazaina hoe adala de misy taona lazaina fahadala zay manohitra na miteny tsy mety zany na niala tam'le système de ao no piégena sina zavatra mamofady anaty fiara na any anaty tranony de lazaina ohatra hoe manao rongony na manao sokatra na manao volamena zay mihitsy fanaovana azy de efa manana compte fake be de be izy ampiasainy andotona n'iny olona iny rehefa hopotehana de anazy ny fitsarana anazy na mpanao gazety ny rédacteur en chef ohatra efa anazy daholo ny ataoko hoe fitopolo na 9,900 ny mpanao gazety ao am'le firenena amin'ny fotoana anaovana capture d'état iny de anao zany raha sanatria fahavalon'ireo olona reo de 10% chance anao hoe izy hiaro de ao amin'ny assemblée nationale ohatra 10 na 20% zany député mety hiaro anao nefa mety manana compétence sy intelligence hoe hiaro anao mety ray fotsiny ao anatin'ny 20 de ao anatin'ny fanaovana gazety koa ohatra misy gazety 10 ohatra na 20 na 100 ao amin'ny firenenao de 9 isan-jaton'ireo na 9 ao anatin'ny 10 efa tsy anao koa fa anazy de le capture d'état zany rehefa zavatra misy fahefana zany na formel na informel de alainy de manao fivoriana mihitsy izy any birao ministre ohatra hoe ahoana ny atonga ny CENI ny ACC ny assemblée nationale ny ACDD2 ny CNIDH ho atsika de efa mena etudena ny texte de ahoana ny azotsika an'io de manana teti-bola izy mampiasa fitaovam-panjakana izy trano-mpanjakana volam-panjakana olom-panjakana anao zay hampalany ny olony zay zao mbola zavatra ametrahako